Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, mandeha soamantsara ny fifehezantsika tamin'ity taona 2025 ty, ka isorana ny Allah subhanahu wa ta'ala izany no ny fahasoavany no nahatanteraka an'izany rehetra izany. Saingy hita tato ato fampahany betsaka amin'ireo olona de kam mifoha amin'ny alina na amin'ny maraina manao an'izany suhour izany na misakafo kely alohan'ny sola fajr, satria no ilay arerana betsaka zay niainany tamin'ny tontolo androny ary ny fanaovany tarawih sy ny fanaovany tahajjud de reraka izy ka tsy nahavita nitsangana ny hinana na nanao an'izany suhour izany. Saingy eto zao dia manentana antsika amin'izany fihinanana suhour izany, satria misy fahasoavana lehibe zay apetraky ny Allah subhanahu wa ta'ala ao amin'izany fihinanana suhour izany. Misy hadisy anankiroa izay holazaintsika eto. Ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Misakafoanareo amin'ny maraina, fa ny fisakafoanana amin'ny maraina rehefa mifehy na ny suhour dia feno baraka na fahasoavana avy amin'ny Allah. Ka raha tianao ny tontolo andronao feno hasoavana, raha tianao ny androm-piainanao mandritra ny Ramadan feno hasoavana, dia mifoaza anao amin'ny maraina na de mavesatra aza zany mihinana an'izany suhour izany. Ny hadisy faharoa de ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahirin. Tompo Allah sy ny anjely rehetra any an-danitra de mandefa fiarabana manokana ary mandefa doa spesialy ho an'ireo olona mifoha amin'ny maraina manao an'izany suhour na misakafo izany. Ka mbola fanentanana ihany koa, raha tianao doa spesialy avy amin'ny Allah sy ireo anjely, raha tianao firarintso betsaka avy amin'ny Allah sy ireo anjely irotsadrotraka aminao ny fahasoavana rehetra mandritra n'izany tontolo andronao sy ny volana Ramadan zany, de azakamo anao mifoha amin'ny maraina mihinana an'izany suhour izany. Enina de hoe mametraka finiavana anao hihinana suhour de rano ray vera fotsiny no sotronao, rehefa vita zany de fa azonao ny fahasoavana anankiroa, ny fahasoavana ny baraka sy ny fahasoavana ny doa spesialy ataony Allah sy ireo anjely mandritra an'izany tontolo andro zany. Ka engane aparitao betsaka ny amin'olona ity video ty mba ho hitan'izy ireo ny valeur an'izany suhour izany, mba ho azony ihany koa izany fahasoavana lehibe zany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.